Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana rehefa no eravanantsika hatratra ity talata fa 5 ny volana aogositra ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko 5, Tesalonianina voalohany toko 5 andiny 12 ka hatramin'ny 15. Vakiny aminaran'i Jesoa. Ary mangataka aminareo izay rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo, ary mba ho hajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany, ny havana tsara ary mananatra anareo izay rahalahy. Anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo toky ny malemy saina, ampahirezo ny reraka, mandefery amin'ny olona rehetra, tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miazaha mandrakariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny kolotsaina na ny marimarina kokoa ny fomba fiaina hitezanantsika na hitezan'ny fiarahamoninantsika amin'izao andro ankehitriny izao dia ny hoe zava-dehibe ny fitantanana mitondra vokatra. Ny zava-dehibe ny hoe ilay ataontsika hoe mitondra vokatra rehefa miasa, mitondra vokatra rehefa mitantana, mitondra vokatra rehefa manangan-javatra. Izay ilay ataontsika hoe culture des résultats, izany hoe ianao izany dia mila vokatra ianao fa tsy hoe miasa fotsiny. Isan'ny andrefesana izany ny maha-izy azy ny olona amin'izao andro antsika izao ny hoe misy vokatra sa tsisy vokatra ianao, mety sa tsy mety ny ataonao. Ity mofina antom-pianarana ity dia miresaka ny tokony ho toetrantsika manoloana ireo olona miasa mafy, manoloana ireo olona tsapanao, tsy hoe ireo olona miasa mafy ihany fa ny mpitondra anao, ny olona izay lehibenao, ny olona izay mitondra anao, ny olona izay miara-miasa aminao, tsy maninona dia zava-dehibe ilay hoe hajao izy, hankasitrao izy. Hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe mangataka aminareo rahalahy, ekeo izay mikely aina aminareo. Dia ekeo izay mikely aina aminareo sady mitondra anareo, hajao izy amin'ny fitiavana. Dia miezah ianareo mihavana tsara. Revako malala, marina fa mandeha ho azy amintsika ankehitriny hitezanantsika ny hoe fomba fiasa mitondra vokatra, orinasa mitondra vokatra, mpianatra mitondra vokatra, mpitantana mitondra vokatra, izany rehetra izany dia iainantsika. Fa ahoana ny hevitry ny soratra masina mba hampavokatra antsika, mba hampety ny asantsika raha ohatra ka ataovy hoe manana orinasa ianao na mitondra fikambanana ianao, dia ahoana no ataonao mba hisy vokatra ilay izy, mba hiety ilay izy. Dia hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe anankiray ilay hoe ekeo ny mikely aina. Ilay teny hoe ekeo, eido amin'ny teny grika dia tsy tena hoe ekena loatra fa asio vidiny, eritrereto, saino, topazy maso, akasitrao ireo izay mikely aina eo aminareo, izay mitondra anareo. Ny olona mitondra anao izany, ny olona izay mikely aina aminao, teneny moa hoe kopiao, ny hoe kopiao dia izao reraky ny asa mihitsy, trotraky ny asa mihitsy, ireo izay tena mahatsiaro hoe vizaky ny asa, dia mba topazo maso izy, mba topazo maso izy, considéreo ny teny considération, zay moa raha ohatra ka atao anarana izy, ilay teny hoe eido, izany hoe tena mba asio asiny izy, topazo maso izy, hajao izy, ireo izay tsapanao hoe tena efa sasatry ny asa, miasa mafy, drodriky ny asa,
indrindra ireo zay mitondra anao nyle mandrakanefa manjatra le mety iltsika de ny hoe ny lehibe foana no makasitraka ny mpiasa entina na ny lehibe foana no mampahery ny mpiasa entina fa ito an de ny entina mihitsindray no mampahery ny mampahery ny mpitondra ny mety ho mahazalatsika am'izao tontolo zao de ny hoe ny mpitondra foana no mila mampahery lay entina mila mampahery ny olo ambany fifehezana fa amin'ity de zao tena ny olona entina koa dia mila mampahery ny mpitondra azy zava-dehibe le fifampiarezana mila hajainao zany izy mila omenao toerana izy ao anatin'ny fomba ankehitriny de misy karazana fitatana anankiroa fomba fifandraisana anankiroa moa zany dia lay ataon'ireo mpitantana natsoina hoe micro leadership sy ny micro management misy rangaha anankiray Scott Adams mpanao dessin animé américain zay izy zay fanta-daza PDP ny bande dessinée nataony Scott Adams zay teraka tany taona fito amby dimapolo sy sivinjato sy arivo nampalahelo vony cancer izy dia nanao zao teny zao nanavaka tsara ny mahasamy hafa ny ataotsika hoe leader sy ny manager hoy Scott Adams manao hoe ny leader dia ny olona zay mpitarika ka manome ataotsika hoe manome faharesen-dahatra mitaona ny olona ny leader dia mampiditra ao an-tsain'ny olona faharesen-dahatra mahatonga ny olona hetsika mahatonga ny olona anao zavatra mahatonga ny olona hiova fisainana zay leader ny leader dia miasa eo anivon'ny fiarahamonina zany zay zany le leadership manainga ny olona mampiditra manana fomba fisainana hitona ny olona ho resy lahatra mitona ny olona mba ataonareo amin'ny teny frantsay hoe motivation mahatonga ny olona ho motive mahatonga ny olona afaka nangan-javatra afaka anao zavatra zay le hoe hoy Scott Adams lay atao hoe asa voalohany antsoina hoe leader fa ny faharoa hoy izy de manao hoe ny asa faharoa de zao manager kosa de zao ndray araka ny fijeriny Scott Adams io dia ny manager kosa ndray de olona manokana izay marani-tsaina ka mahay manaisitra ny vato misakana mahay manaisitra ny vato misakana supprimer les obstacles hoy ny filazan'ny Scott Adams azy zany hoe samy hafa ny manager sy ny leader dia manome motivation ny olona ny manager kosa de zao marani-tsaina ka mahay manala ny vato misakana zay mahatonga ny olona tsy afaka mandroso de ny manager de zao tsy le manome motivation le izy fanjaran'ny leader zay fa ny anjarany hoy Scott Adams de zao manaisitra reo vato misakana mba hahatonga lay zavatra andeha mba hahatonga lay zavatra atratra lay tanjony ary dia ohatsika atao hoe misy fomba fitatana anankiroa zay mahazatra ny olona de natsoina hoe micro leadership sy ny micro management micro leadership zay io matetika fampiasantsika fiangonana matetika io iny ampiasain'ny olona rehetra koa moa zany hoe micro leadership de zao manao hoe ianao zany rehefa mitarika olona de zao manao zava-dehibe ny fifandraisana zay ny atsoina hoe micro leadership rehefa manintana ianao zany rehefa mitarika ianao de akekezinao lay olona amina zavatra kely mety ho vitany de ampahirezinao izy reny ataon'ny fiangonana mba manome certificat reny ataon'ny fiangonana reny hitatsika any tokantrano rehefa mavita dingana kely le ankizy de metsika cadeau metsika tehaka ampahirezintsika le micro leadership de lay hoe fiezahanao anakaiky ny olona mba hatonga an'le olona anana mahatsapa hoe misy heviny izy mahatsapa hoe tiany izy dia zany hoe manjary mampisy manao zay zava-dehibe le fifandraisana mba hampisy hafanana ao anatin' lay groupe na ao anatin'lay zay hoentinao fa ny micro management kosa tsy zay fa ny micro management dia tsy inona tsy akory fa lay olona zay manara-maso be le olona zay tehifé be le olona zay ataotsika mihitsy hoe manakaiky loatra
le olona zay mijery ny atsipiriany, le olona zay manara-maso atsipirian'ny olona zay eo ambany fifehezany, olona zay tsy mahatoko mihitsy ary io de olona tsy mahatoko raha tsy mahavita mamindra andraikitra, tsy mahavita mizara andraikitra, atsipiriany loatra, ndray raha vao te manery loatra, zay le micromanagement. Ary dia fantatsika fa maraka zany de miiba le micromanagement, lasa mahatonga olona lasa mihena lay fananganan-javatra, mihena lay créativité, lasa mahatonga ny olona tsy mivelatra tsara, tsy mahatoky tena, miankin-dava, tsy samandray andraikitra. Zay ny olana amin'ny fitantarana micro management. Eto ary voenantsika le mofomay. Eto dia Paulin de tony ny taonantsika ampiasa lay micro leadership, hoe akekezy ny olona, mba mahaiza mankasitraka ny olona, mba mahaiza mifankasitraka, mba mahaiza mifanaja, mba mahaiza mifandray. Zay le teny hoe mihavana tsara. Antoky ny fahombiazana amin'ny asa zay atao, antoky ny fahombiazana ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny fiarabelona teny hoe mba mahaiza mifampatoky. Aza de tery loatra, aza dia miditra tsipiriany loatra amin'ny zavatra, fa mba manana fisokafana. Ataovy zava-dehibe lay fifandraisana, mba henoy le mpiara-miasa aminao rehefa marary izy, mba hampahirezo rehefa reraka izy, akasitrao rehefa mahavita dingana izy, henoy rehefa somary misy zavatra manavezatra azy. Zay le micro leadership resahantsika teo. Raha afaka malala baiboly nge mampianatra antsika tsy hoe ahay hitondra tena tsara ihany, fa ny baiboly de mampianatra antsika koa ahay hitondra ny hafa, ahay hitantana ny hafa, ary mampianatra antsika hitondra vokatra. Dra tsika mieritreritra manao hoe zava-dehibe amin'ny baiboly ve mifahavokaratra? Tena zava-dehibe ny résultat amin'ny baiboly. Marina fa tsy hoe manompo résultat ny baiboly amin'ny fitantanana, ny fiaraha-miasa, tsy hoe manompo vokatra korsika, fantatsika zany. Fa na izany na janana de zao ny toetsaina protestanta, ny toetsaina réformé, ny toetsaina kristiana de zao manao hoe tsy miasa fe miasa fotsiny, fa miasa manao zavatra tsara, miasa mba ahomby, miasa mba mitondra zava-baovao. Eto ary Paoly de manafara antsika ry havako malala amin'ny Tesaloniana, mangataka anareo zay rahalahy, mba hajao hoe reo zay tena efa trotraky ny asa, mba topazo-maso izy, aza de latsaina izy, aza de vesarana izy, ataovy mahita sitraka io masonao izy, mba hampahirezo izy. Reny olona zay tenentsika teo hoe lay kopia ireo zay tena efa mikely en'ireo zay tena efa vizana mihitsy. Rahay tsika hitatsika fa rahay tsy manao zany tsika, rahay tsika tsy mba mahay makasitraka olona, rahay le olona efa tazantsika reraka, rahay le olona efa tazantsika trotraka, tsy mba manana fijery miabo tsika, tsy mba mahay makasitraka, rahay ara-mandatsa ndray tsy mampahery. Fa misy olona tena tenen'ny Paoly hoe kopia tena misy fotoana tena reraka ny sainy, reraka ny vatany. Rahay rehefa tena tsisy rendement ntsony mihitsy zany hoe rahay efa tena tsapany hoe mihena mihitsy ny faharisiana ao anatiny, de Paoly manao hoe mba jerevo izy reny. Zay le eido, mba jerevo izy reny, mba topazo maso izy reny, mba ome toerana izy reny. Ary ny teneny de zao koa manao hoe ireo zay mitondra anareo, tsy hoe le olona mikely ena, fa ireo zay mitondra koa le ataony hoe pro-istemi, zany hoe reo zay mitarika anareo, ireo zay mamevina anareo mihitsy, ary ireo zay mpilolalana anareo, zay le pro-istemi. De zao reo olona reo de zao mba ome toerana izy, mba ho ajainareo izy ekeo may zany hoe mba ome toerana, aza vingavingaina, aza fosaina, fa hajao izy. Afaka tsika manao hoe itetakataso ny Paoly any Tesaloniana ity de mampianatra antsika mihitsy ny zavatra iainana am'zao vanim-potoana ankehitriny zao. Betsaka ny olona mitondra olona, betsaka tsika moa zany tsy lozan'izay olona hoe mitondra hoentitsika na ny ao-tokantrano fotsiny ary na ny mpiarabelona na ny mpiara-miasa mitondra olona sika, nefa koa tsika koa hoentin'olona. Misy olona foana mitondra atsika, mety any am'izay toerana misy atsika, mety misy olona mpitondra atsika foana amin'ny fikambanana misy atsika, any am-piangonana, amin'ny sehatra maro samihafa. De zao misy olona mpitondra sika,
ary ny mpitondry reny de zao hoy ny filazan'ny Paoly azy manao hoe na mpitondry ianao na entitra ianao de zao zava-dehibe ny hoe ekipa, ny hoe miezaka ho miombinaina mba hampisy vokatra ary iantohan'ny fahombiazana mihitsy zay mahatonga mamarana ny teny andiny fahatelo ambin'ny folo Paoly manao hoe mihavana tsara. Le mihavana tsara dia tsy hoe le fihavanana mifandray loatra fa le hoe misy misy fandriampahalemana, misy fiadanana. Raha ohatra ka miasa amina orinasa ianao na mitondra orinasa ianao ka tsisy fandriampahalemana fa gidragidra foana sanatria tabataba foana, tension foana, fanoritana foana zay miteny kianina, zay manakina tsy mahay manakina, izay miteny mitsara, zay manome baiko manambany, izay baikona manao beloha, de zao tsisy le fihavanana de zao mazava ho azy tonga am'le teny hoe kopia reraka le mpiasa, reraka ny entina, reraka ny mpitondra de mazava ho azy tsy misy rendement. Tsy kisendrasera zany toy ny tenin'ny Paoly farany aty amin'ny Tesalonianina toy manao hoe mila miova toe-tsaina mihitsy isika raha tiatsika amin'ny sehatra zay misy atsika na fiangonana io na fikambanana mety misy atsika any amin'ny fokotany any amin'ny fianakaviana amin'ny zanakam-pelezana de zao ilaina ny fifanajana, ilaina ny fifampahirezana, ilaina ny fifanomezan-toky, ilaina ny ananana fiarahamonina na rivotra milamina, atmosfera milamina mampisy fiadanana mba hahatonga an'io roa io tsy ho tery ka fa rehefa malalaka tsara ny saina, tsara ny fifandraisana de mivoaka ho azy lay créativité, mivoaka ho azy satria ny fanamasina nge tsy mitoetra ao anatina saina mikirotana, fiarahamonina mikirotana, tsy mitoetra ao anatina fiarahamonina fiadina lava fa miasa mahery ny fanamasina rehefa inzay mitondra fiadanana izy de mivoatra ny saina, mivoatra ny eritreritra de manjary mitondra ho azy ny fahavokarana sy ny fahavitan-javatra. Revako malala ity andrin-tsotra masina ity zany de mampianatra atsika mihitsy mba hisokatra ary eto lafin-javatra reto de tsara zany manamarika ahoana ny ananana an'izany ary zavatra anankiroa. Voalohany de zao avelao hitsatoka eo amin'ny toerana misy ianao ny hazo fijalian'i Kristy. Ny hazo fijalian'i Kristy no mandrava ny ego atsika, mandrava lay fiheveran-tenantsika ho zavatra. Avelao hiasa ao anatin'ny fiainanao, ao anatin'ny fiainan'ny toeram-piasana misy anao, ny hazo fijalian'i Kristy sy ny filazantsara, ny tenin'Andriamanitra de zao manova io. Manova ary mandrava lay toe-tsaina linady, le toe-tsaina tia korotana, le toe-tsaina tia mifandrafy, lay toe-tsaina tia mitsikera, le resantsika teo mety hoe lay micro management izy tsy de hoe ratsy foana akory izy iny fa hoe lay toe-tsaina tsy mahatokony hafa, le toe-tsaina mieritreritra hoe mahavita rery de avelao hitsatoka eo ny hazo fijalian'i Kristy, avelao hiasa ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy ange natokony mpianatra nga moa reo mpianatra nge misy izy namadika azy ara ny sasany ara nandositra tsisy olona tao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy nga nisy olona tsony to tsy mariry ery sisany teo de tsony lasa dolo izy firy amby folo tsy hitany nalehany fa zao tsy nanakana an' Jesosy mihitsy, tsy atoky azy reo zany, tsy nanakana an' Jesosy, tsy aniraka azy reo zany, tsy nanaraka an' Jesosy, tsy hibaika azy reo mandehana makany amin'ny zao tontolo zao izay toe-po zay tian'ny tompo ananatsika amin'ny fiaraha-miasa tsika lay hoe mila mahatoky ny namanao ianao, mila mahatoky mpiarabelona aminao ianao, mila mivelatra izy ary ndraindray nge ilaina ny fahadisoana, ndraindray ilaina ny erreur satria mety misy fahadisoana de miarina de de mifanitsy de mifampahery fa tsy voatery hoe tsy maintsy mahomby foana zay le hoe resantsika hoe micro leadership mety ampinao le olona, ampinao le mpiara-miasa aminao, ampahirezinao ny lehibenao fa tsy hoe lehibe izy de ila ampahirezana, ampahirezinao no entinao fa tsy hoe entina izy de ampahirezana fa zava-dehibe avelao hiasa ao amin'ny orinasanao, avelao hiasa ao amin'ny tokantranonao, avelao hiasa ny tenin'Andriamanitra mba ahatonga le mpiara-miasa iova. Fa ny faharoa dia
tsy avela iasa ihany ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny hoe fiainam-bavaka zany, ao anatin'ny hoe iainana le tenin'Andriamanitra, le fiainam-bavaka. Fa ny faharoa lehibe zay ohatrake hoe ananana izany toe-panahy zany de izao ny finoana, ny finoana zany hoe isan'ny miteraka fahombiazana ny finoana. Io lay hoe avelatsika hiasa ny tenin'Andriamanitra, antsoitsika Jesosy, apetrakintsika amy Jesosy ny zavatra rehetra, fa izao zava-dehibe koa le hoe mino. Rehefa nivavaka ianao de mino ianao, mino fa aomby, mino fa hiasa Andriamanitra, mino fa manao ny zavatra rehetra Andriamanitra, mino fa tsy manary ianao izy. Afaka malala am'ty tontolo andro ty de manana fa tokony avelao hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia apetrao aminy zavatra rehetra fa miaino izy. Andriamanitra de mampianatra anao hanana fanetretena. Andriamanitra de mampianatra anao zay ny azo fijalian'i Kristy, fanetretena. Andriamanitra de mampianatra anao hanana fifaliana ary matoki fa mitarika anao izy. De hoy Paoly eto manao hoe mangataka aminareo zay raha tianareo ny aomby, raha tianareo ny ho sambatra, raha tianareo ny lamina amin'ny fiainanareo izao mangataka anareo ary rahalahy mba ekenareo, mba hajao. Izy ireo miasa mafy, ireo mikely aina, ireo misasatra mba ary ireo mitondra anareo koa ireo ray aman-dreninareo, ray aman-dreny miteraka, ray aman-dreny am-panahy, ray aman-dreny amin'ny toeram-piasana, ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina, ka hitanao fa mikely aina, miasa mafy de zao mba hampahirezo izy, mba hajao izy, ary hajao amin'ny fitiavana izy, aza vingavingaina, aza ratsiana, hampahirezo, mahaiza mifampahery, dia manana te feo ny fiarahamonina mba fiarahamonina ifampivelarana, mba fiarahamonina isy fiadanana, isy fandriampahalemana, mba hahatonga ny asanao handeha tsara. Mivavaky tonga zao nay zao ny amin'ny zoatra masina zahay mamboatra ny toe-tsainay, manefy ny toe-tsainay mba ho toe-tsaina misokatra, ho toe-tsaina misokatra amin'ny filazantsara anao sy ny azo fijalianao, ka mahatonga anay afatrika mandroso amin'ny asa tsara sy ny fifaliana. Vavak'izay Jesosy mba ataovy olona mahay mankasitraka ireo fikelezanaina ny namanay, ataovy maso feny fahalemem-panahy ka mahay mankasitraka ny fikelezanaina ny mpiarabelona aminay, ny mpiara-miasa aminay, ny mpifanily bodirindrana aminay, ny ankonanay ao tokatrano, toa vitanay ny fiaretan'izy ireny, toa vitanay ny fikelezanainan'izy ireny, ary ataovy mahay mifanohana sy mifampahery, mahay mifanaja sy mifampizara fiadanana izay. Da entry tontolo andronay anio Tompo, da tontolo andro feno fiadanana, satria tianay ny manompo anao, tianay ny miaraka aminao, de ataovy feno fiadanana ny fiainanay isan'andro, ary rakofo ny fahasoavanao zay ho tsapan'izay rehetra mijery anay fa manana anao zahay. Me fahasalamana zahay Jesosy, me hery-tanjaka ary te feo vavolombelona mahatoky amin'ny asa tsara. Saotra Jesosy, amen.